Alléluia. Alléluia. Ndao tsika no fahofantanantsika any amin'ny lanitra indray. Tsy reraka mihitsika satria lanitra ao ambony ao a manatsotra ny tanany midina mijery antsika. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe sitrako indrindra ozy izy raha endrehetreny manao fahofantanany a ny zanak'Andriamanitra mari-panehoana hoe mila anao Andriamanitra. Voalohany indrindra miankina aminao a. Fahatelo a avy aminao famonjena. Ary mifanevany a connecté aminao fa inony antenne-ko fa miakatra. Amin'ny herinandro ty Andriamanitra aoka ny fontsitra iray avy izay tonga eto iombona sy fandray tanteraka amin'ny fahatsaranao indray. Makasitraka ny amin'ny teny pampatsahivana foana isan'andro ny amin'ny asarbidin'ny teninao. Asarbidin'ny teny ao ambony sy mihoatra lavitra noho ny feo hafa rehetra. Eto ambonin'ny tany dia betsaka ny feo manohatra anay. Raha tsy misy ny teny a dia tsy misy ny feo a manohana anay. Noho izany tompo isafidy zay ny haino anao, isafidy zay a ny andeha mitaridalanao, andeha mifanitsinao, hijoro amin'ny sitraponao isan'andro. Tsika foana isaky mifankahita satria vao ndray tsika zany mifankahita amin'ity andro androany ity. Alléluia. Tadio fa ny taona ray tsy miverina, taona ray any tsy miverina, ny andro ray any tsy miverina, minitra ray tsy miverina, segondra ray tsy miverina. Rehefa mandroso zany tsika dia maninona? Mandroso. Tena akaikinao rehefa mandroso tsika hoe dia mandroso. Dia mila mandroso miaraka amin'ny fotoana koa ianao hoe eo amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Misy toetra, toe-po atsapanao ao anaty fa tena miombona amin'Andriamanitra ianao. Ty famantarana anankiray ity a tsy diso mihitsy. Fa ty famantarana ity no ahalalana fa mety tsara ianao sy Andriamanitra. Tonga dia renao mihitsy ny hoe mety nareo mianaka. Ty toetra anankiray ity. Inona ilay toetra? Tsy miahy ny ainao ianao. Tsy miahy ny ainao ianao. Tsisy tahotra fahafatesana ao anatinao. Renao mihitsy ny hoe finaritra ianao isan'andro a, ampe ianao isan'andro a, feno fiadanana isan'andro, ary koa faly isan'andro satria renao hoe eo Andriamanitra, miaraka aminao Andriamanitra, momba anao Andriamanitra ary manohana anao Andriamanitra. Raintsika ny bokin'ny Joba. Raintsika ny bokin'ny Joba. Joba faharoa, andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaefatra. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary tamin'indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho eo anatrehan'i Jehovah. Dia mba tonga teo koa Satana tafaro taminy iseho eo anatrehan'i Jehovah. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe avy nizahazaha teny amin'ny tany ka nivezivezy teny. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika an'i Joba mpanompoka ve ianao? Fa tsy misy oatra azy eny ambonin'ny tany, folona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy, ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy, na dia manetsika anongotra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe oditra fefin'ny oditra, ary izay rehetra nanan'ny olona dia omeny ho fefin'ny ainy. Zay tsara ny zavatra mitranga. Io tenin'ny Satana io no anairako antsika androany. Tena hitranao kely amin'io teny io valo teny amin'ny andiny fahaefatra io. Ny oditra ozy izy a, fefin'ny oditra. Ary izay rehetra nanan'ny olona dia omeny ho fefin'ny ainy. Nanaitra kely anay io teny io. Satana dia manao izay fomba hifantohanao amin'ny fiainanao eto an-tany. Vitany mihitsiny a ny manaisitra ny fifantohan'ny olona tsy fantoka amin'ny mandrakizay. Jesosy a raha tonga teto an-tany izy dia ampifandray anao amin'ilay mandrakizay
zay tapaka ny fiainana mandrakizay rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona ny verenan'i Jesosy eto ambonin'ny tany natongava nonofo dia apisy connexion indray ny fisianao amin'ilay mandrakizay aloha. Zany hoe Andriamanitra tsy tonga eto an-tany aloha ampigalabo nanao ara-nofo sy hamazy problème hita maso rehetra ilanao fanampian'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Tsy zay ny mamaika an'Andriamanitra aloha. Ny mamaika an'Andriamanitra aloha dia ny ananana ho antoka dia ny ety ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny fiombonanao amin'i Jesosy ny mandrakizay ianao miaraka aminy. Toroy ny taninao raha azonao tsara ny zavatra mitranga. Zay no natonga an'Andriamanitra namany ola ny fahotana. Tonga izy mba hahafahatsika mifandray amin'ny famelan-keloka avy aminy. Fandray amin'ny famelan-keloka avy aminy. Ny olona voavela heloka no afaka nisitraka fiainana ao aminy. Satria rehefa voavela heloka ianao dia no hamarin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny finoana ho an'i Jesosy. Tamin'ny fiverenanao marina, tamin'ny fibebahana, fialanao tamin'ilay taloha ny ainanao, idiranao amin'ilay fiainana vaovao ao aminy. Ary zay fitiavan'Andriamanitra zay ry havana, zay le fitiavana aroso ny tao anaty fahasoavana. Fahasoavana namonjena antsika, tsy nono nataontsika fa izy nidina namonjy antsika. Tsy tsika nitady azy fa izy nidina nitady antsika. Tsy tsika taka ny endriny efa very fa izy naka ny endritsika. Tsy maharety aika ao an'Andriamanitra. Rehefa nidiny Jesosy naka ny endriky ny ota dia zao azo antenaina ny fahafahanao mifandray amin'ny endriky ny fahamarinany. Ahoana no ifandraisako amin'ny endriky ny fahamarinany? Tonga fotsiny antsafidy manaiky fa diso teo anatrehany, ny aina tao amin'ny tsy sitrapony, te hiaina le fiainam-baovao miaraka aminy. Lalana tokana ny fibebahana. Ny fibebahana tonga dia 360 degré ianao fa tsy 90. Tsy ohatr'izao zany ianao makaty ianao fa tsy ohatr'izao. Tsy ohatr'izao ny atao hoe mibebaka. Fa ny atao hoe mibebaka raha nakarianao taloha makatsy ianao zao. Betsaka ny kristiana tsy tena vita fibebahana, tavelatra eo amin'ny 90 sady hitany ihany lasany miaina amin'ny hoaviny izy. Zany hoe sady mahalala an'Andriamanitra izy mbola miaina amin'ny fanao zao tontolo zao. Ny atao hoe fibebahana dia ny fahafahanao mahatsapa ny lanjan'ny fiainana ho ambony lavitra noho ny ainao sy ny fisianao eto an-tany. Tsy maredy aika ao an'Andriamanitra. Raha mbola tsy tanteraka ao anatin'ny olona zay fahatsapana zay dia zava-poana ny fandrosoan'ny olona ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany mahatonga ny devoly dia ireo amin'izay ny zavatra ataony. Zavatra ataon'ny devoly, fantatry ny devoly ny faiblesse-ny olona. Namitahan'ny olona dia zao no namitahany ny olona tamin'ny voalohany. Ny olona dia voary anankiray mananaina tsy natao faty. Zay ny namoron'Andriamanitra sy tao edena, fony izy mbola tsy nanatsafidy fa Andriamanitra no nitondra azy. Fa rehefa nalay safidy ho an'ny tenany olona nandika ny tenan'Andriamanitra tamin'ny fihinanana ny azy fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia tonga olona manatsafidy nandray izany ho an'ny tenany ny olombelona, nandray izany ho an'ny tenany ny olombelona. Dia rehefa nanatsafidy ny olona dia nandova fahafatesana, ny dikan'izay bloqué amin'izay le fiainana, voasakana hatreo le fiainana. Tsy lalana, tsy tokony ho fiainan'ny olona ny ho faty raha fony mbola tao amin'Andriamanitra izy, fa lasa fiainan'ny olona sy natiora vaovao ny fahafatesana rehefa niala tao amin'Andriamanitra ny olona. Iza ny tompona andraikitra ny devolona mitaka azy, iza ny voafitaka ny olona tamin'ny alalany tsy fankatoavany an'Andriamanitra. Dia enoy amin'izay le karazam-piaina tao anatin'ny olona zany dia zao mbola ho foana le fanantenana ohatrany tsy ho faty. Ianao rehefa matanjaka be dia tadidio ny zavatra dininao voalohany hoe ho faty ianao indray andro any, satria ny voary tsy natao ho faty ianao fa lasa nandova fahafatesana rehefa niodina tamin'Andriamanitra. Dia normalina ihany le fomba fisainana hoe tsy misaina fahafatesana ianao ao anatinao. Ary io nanararotany devoliny olona. Hitanareo fatany hoe zay le antom-pisian'ny olona tsy ho faty, fa lasa nandova fahafatesana ny olona rehefa niodina tamin'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra misy? Ezany devoly fafana ao anatinao fa misy fiafarana ny fiainanao. Misy fiafarana ny fiainanao. Ezany fafana zay. Zay angle zay aloha ezany fafana. Dia zao manomboka
manomboka ampitoeriny ao anatin'ny olona zay manota ny manana nyity toetra ity, zay manota zay nitoetra ho fahotana, nytahotra fahafatesana satria fantatrao ihany le marina, fantatrao ihany le fahamarinana. Miresaka amin'ny kristianina eto fa tsy miresaka amin'ny jentilisa. Fantatrao ihany le fahamarinana. Dia zao ny zavatra mitranga, rehefa fantatrao le marina fa ny fanahy manota dia ho faty, dia lasa miainao anaty tanjaka ianao, tsy mahatoky ny tanan'Andriamanitra sy ny fiarovany, fa lasa miahy ny ainao. Lasa miahy ny ainao. Zany hoe raha toky ny Andriamanitra ny miahy ny ainao, dia lasa raisinao ny andraikitr'Andriamanitra amin'ny fiahiana ny fiainanao vokatry ny fahotana. Ahoana fisehoan'ilay izy? Hitany devoly le point faible ny olona. Hoy ny 14, ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe oditra hozy izy fefony oditra. Eny zay rehetra nanan'ny olona dia omeny ho fefony ainy. Ahoana moa le fihina fiainana? Ianao tsy mahalala fa ny mahatonga an'le toetraka ihatra dia manano avinao ianao. Tiako fitsorana ianao anatin'io toetra io manomboka androany maray. Fa ho hitanao fisetrasetra be Andriamanitra ny fitahinanao rehefa tena miankina amin'ny tanteraka ianao fa tsisy ny parti kely raisinao momba anao. Taoreo tsara ny tanan'izay miaina. Hozy izy Satana, Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe oditra fefony oditra. Eny zay rehetra nanan'ny olona dia omeny ho fefony ainy. Io amin'izay teo zany nanomboka le hoabolany jentilisa hoe ny antony anangonako dia hitsinjovako ny vodiandroko homeriky. Hitsinjo ny vodiandro homeriky. Fa iza milaza aminao fa homerika ny fiafarany ny fiainanao. Fa iza aloha ny tenenao an'izay? Avereno, raha fanahiana, atena? Raha koto-tahotra. Satria Baiboly dia milaza fa mirapiratra mihoatra lavitra no mitatao vovonana ny fiafaranao io. Any ampitsonao na dia ohatry ny manjombona azy androany dia ho tonga tahaka amin'ny maraina. Tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Zany hoe misy teny anankiroa ao anaty Baiboly. Ny ray Andriamanitra mampahery an'i Joba, ny ray devoly ny mamaly an'Andriamanitra ny amikahan Joba. Ahoana ary misehon'le izy? Misy zavatra sarobidy tian'Andriamanitra ho tehiriziny eo amin'ny fiainanao, fa tiany devoly ho simbaina ao anaty fanahiana. Iza le izy? Ny ainao le izy. Ahoana misehoany ary? Misy zavatra ne trange tsy mahatateraka ny fahafenoan'ny fifalian'ny olona. Misy tranga miseho ny fiainan'ny olona anankiray tsy mahatateraka ny fifaliany mihitsy. Na manana ny rehetra azy ianao, dia Satana efa nahita fa azo ritina ny fanananao amin'ny alalan'ny fiahinao ny fiainanao. Io izy io. Zay rehetra nanan'ny olona dia omen'ny olona ho fefiny ainy. Zany miezaka ny olona hiaina amin'ny fatakaransainy. Dia inona ny fialovana tianao atao? Vola. Dia rehefa marary izy ka be vola, dia ohatry milamina zany ny saina mbola eo ny vola azo iakinana. Fefisantoka nefa satria ny vola tsy afaka hiary ny ainao. Satria azona omena le izy fa fandritrana vaovao tiany Satana atao apotika ny fiainanao, ny fanananao ao anaty fanahiana. Ny tena zavatra avy amin'Andriamanitra dia tsy mihazona ny fandrosoanao na koa ahatonga anao hifikitra. Mba fantatrareo ve? Fa ny natonga an'Andriamanitra nanaitra ny Abrahama tolory Isaka ane tsy ilainy Isaka, fa te ahita Andriamanitra ny lanja sy asarobidy ny fisiana eo amin'ny fiainan'ny Abrahama ho ambony lavitra no fanomezany. Azonareo fipetraka le izy. Ny fanomezana sarobidy indrindra ho an'ny Abrahama dia Isaka. Tsy vola makarena. Nitarainy Abrahama fa nanana zavatra rehetra fa tsy nanana taranaka izy. Dia ozy izy Abrahama hoe Jehovah tompo ozy izy. Indrisy ozy izy fanomena fananana be deabe fa ny anankiray amin'izay atao tranoko izy ny tsy maintsy andova. Genesis tonga 5:1 ka hatramin'ny 5.
ozy izy ny anankiray amin'le zanaky ny Eliezer avy any Damaskosy ozy izy ny andova ato an-trano tsy ozy izy Andriamanitra tsy andovanao zany fa nateraka ao ihany tozy Andriamanitra hoe mivoay ianao tao ny tena arena tsy ny fananao volamena be ao an-trano sondry manosy fa ny tena arena ny fiarahanao amiko tsy reo fanananao reo no azonao ekinana fa le manao aminao hoe mivoa tao mifefinao dia andrandrao ny lanitra fa ny famonjenanao tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra nananao fa miankina amin'ny vizion misokatra amin'izay hitondrako anao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tozy izy Andriamanitra mpanjino ny kitana teny jereny tsy haiko isaina ohatrandreo ny taranako isao fasika voisanao ohatrareo koa ny taranako dia ozy izy Andriamanitra ianao tsy misy anankiray ho tokantrano mahatonga anao mitaraina fa za mahalalana eo amegahanao fa ohatra ny kitana sy fasika ny taranakao halleloia miaraka amin'Andriamanitra aza vela isy fefy anankiray amin'izay verina fa tombotsoa anananao ao anatin'izany ny ainao ka ahatonga anao hevitra hoe ty zavatra anankiray ty mifanaperana raha nisy ny naharary any Abrahama ny nahazahoana azy Isaka ary raha azo ny Abrahama ny nanakalo ny fananany rehetra mba tsy atolotra Isaka dia nataon'izany fosy izy Andriamanitra tsy any amin'ilay fananana vola izy tsy any amin'ilay taranaka ho atao fanatitra le izy fa any amin'ny toe-pola ty koa izy ozy izy Andriamanitra ny atongavako eo aminao dia niaraka aminao sy no apetraka ao lara-pahamena mihoatra noho ny taranakao sy ny fanananao Andriamanitra ry havana dia te hipetraka eo amin'ny toerana first voalohany eo amin'ny fiainanao jamais Andriamanitra anay ko faharoa fa alohan'Andriamanitra tsy misy toy izay deuxième rang eo amin'ny fiainanao izy dia ozy izy voahita n'Andriamanitra Abrahama fanafony Isaka nefa fantatr'Andriamanitra ny asaribidi ny fisiny Isaka efa antitra izy vao nomena n'io lahatokany io ny ray anankiray fa nyroasiny Ismaela dia zao ny zavatra nitranga nijeren'Andriamanitra ohatr'izao i Abrahama ny zavatra mampahory an'Andriamanitra tsy harena tsy avadika koa ny amin'ny arena tsy marina tokony atao sakrifisy mihitsiny ny asaribidiny toe-po tokony hijoroanao eo ampanompoana fa tiako velarina eo masonao zay saribidin'indra amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao te hiaraka aminao Andriamanitra te hipetraka ho larana voalohany eo amin'ny fiainanao mihoatra noho ny zavatra rehetra izy ary rehefa tonga larana voalohany izy tsy ho ataonao larana faharoa koa ianao fa ho ataonao larana voalohany ao am-ponao ny chiffre 11 ny misy amin'ny fiarahanao aminy maro-toerana sy miralenta eny mihoatra azy no itiavany anao mihoatra noho izay toerana ametrahanao azy tonga dia nin'Andriamanitra fantatrareo ny fianianana na voady dia atao amin'ny olona supérieur zany hoe ambony misy ambony zany mila matoa ianao voady dia manaiky ianao anetry tena eo anatrehan'izay voadinao zay no mahatonga voady tsy nataotao foana fa ny mariage vao atao dia ny anankiray faharoa koa eo anatrehany hoe fiarahanao amin'Andriamanitra dia mila mivoady koa ianao hoe za naraka an'Andriamanitra amin'izay ny voady zany dia teny avoky ny vavan'ny olona resilahatra ao anaty fanetretena fa anaiky tanteraka misy fanekena ao anatina voady fa zao nanetry teny Andriamanitra tamin'ny Abrahama mivoady tamin'ny Abrahama satria tsisy lehibe noho ny tenany hitanareo amin'izay zay le mahatonga baiboly ny tena satria tsisy lehibe noho ny tenany dia mivoady tamin'ny tenany Andriamanitra voady tamin'ny tenany izy dia ozy izy i Abrahama ozy izy androany ny anako fo marina aminao amin'izay zay nampanatenaiko aminao hatramin'izay halleloia aminao ny poira ny fitahiana ho an'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany satria tsapako zao izy ny alehibe ny fitiavanao vao nitodika Abrahama misy ondro vonona ianao zany tsisy risika ny fonao raha ankininao amin'Andriamanitra satria raha mody mitaky Isaka izy efa manan'ondro vonona tsy mahareteka ao an'Andriamanitra ianao eo mifanatren'Andriamanitra anolotra n'le fotiny tsy Isaka nefa le fotiny toy izy Andriamanitra raha ty ahy ianao amoronako zay mbola tsy hitany maso nandrenesiny sofina
naniditra tao amponizana izy no ny bareoka tao ivoany Abrahama. Todika izy fa inona io le ondry solony Isaka. Mampianatra Sekoly Fanasitranana fa ny sekret ny fanasitranana atonga anao isitraka fanafahana na amina cancer io na amindreo retina hoe endriky ny fahafatesana mitady kika ao anatinao, zao fotsiny aza miahy ainao zany. Sakafo ny fonao dia atao izay itiavana be an' Jesosy. Tena asehoy fa authentique le tena izy fa tsy miezaka ianao. Toro tsara ny tana zay. Iny tsisy mahita fenao sy Andriamanitra rery. Iny tsisy mahita fenao sy Andriamanitra rery. Hitan'Andriamanitra no anatin'ny fonao hoe miombona aminy. Hitan'Andriamanitra ny ao anatinao hoe manaiky azy. Hitan'Andriamanitra fa manaiky ianao amerina ny sariny. Very sary any Andriamanitra. Dia hozy izy tamin'ile vola ho an'izay nandena rally de miracle. Sariny izy ny hitanareo. Sariny Kaisara dia hozy Andriamanitra averena amin'ny tompony sariny. Averena amin'ny Kaisara zay anazy. Ary averenany amin'Andriamanitra ny sarin'Andriamanitra satria very sary izy. Le olona masina tao edena ny lasa mpanota. Le olona mendrika tao edena ny lasa miaina anaty fiainam-palotona. Dia hozy izy Andriamanitra hoe zay fiainana very zay ny tokony ho averina satria zay le endrika Andriamanitra tsy hita tao edena. Ary zay ny nidina kozy Jesosy tsy hoe ny atonga anao anao ny zavatra rehetra mba iombona amiko fa ny atonga anao alala fefanidina amerina ny sariko indray ho ao anatinao. Alleluia. Alleluia. Noho izany tsika mila mahafantatra fa reo karaza pitahiana rehetra ety ambony tany ilainao dia tsy ambony lavitra noho izay zavatra efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao. Maniry mba ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra ne enao io tahaka izay hanambinana amin'ny fiainam-panahinao ihany koa. Ka ny rehetra ilainao dia zava-poana raha oharina amin'ny ohatra fotsiny ny fahasalamana avy any ambony. Tsy misy ilana azy ny arena. Tsy ny alohavan'ny fahasalamana avy any ambony. Ary ny devolona hitan'io ozy izy hoe nioditra fefinioditra ozy izy ary zay ananan'ny olona ozy izy dia omeny ho fefiny ainy. Andiny faefatra amin'ny Joba toko faharoa. Dikan'izay anomenydrehetra ananan'ny olona ividiana ny santé fahasalamana. Zay ny tiany Satana ho tenena anomenydrehetra ananany izy ividiana ny fahasalamana. Nga fantatrareo tsy tadidinareo nga ny tantarany namana boka. Nao ny mba jerentsika kely ny tantarany jeneraly mpanjaka faharoa toko fadimy ny andiny ny voalohany. Ary namana komanda miaramila amin'ny mpanjakany Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanakaja satria izy no namonjeny Jehovah ny Siria ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Olona tsara manamboninahitra tian'olona malaza mpanan-karena fa boka fotsiny. Etyreto fa reo rehetrarehetrareo voninahitra tia fitiavan'olona laza arena sy mba le abokana kanefa androany maraina zay kanefa rehetra hovaintsika hovain' Jesosy eto androany maraina zay kanefa rehetra. Mety misy fahatsarana be dehibe ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao fa misy kanefa zay kanefa zay ny tiany tompo hoe sorona androany amen. Sainy hoe lasa zéro izy na héro aza noho ny abokana. Fantatrareo moa ny dikan'izany hoe abokana zany taloha ohatra ny corona tonga dia exclu ao anaty fiarahamonina ntsony ianao asesy mivoaka any amin'ny sisiny ihany. Zay no mahatonga ny manakavaly eto Madagasikara. Taloha zany ny abokana tsisy ihany fa zay boka koa dia nalefa tany mitokamonina satria nahoana natahorana sy mifindra amin'ny fiarahamonina. Dia zao ny zavatra mitranga vao hita fotsiny ny odin'ny abokana dia mivelatra ny olona na boka aza dia mitsiky satria nahoana misy fanafody. Hitanareo ny fahitana ny remède na ny vahaolana dia atonganao hifaly na dia ao anaty problème mara. Tsy hitako izay mampiketro anao iny nga danjanony nataon'i Jesosy io amen. Za ty ampahery anao androany mitsikeo anaty aretina na mbola marary aza, mitsikeo anaty olana na mbola sarotra aza ny zavatra trehana tianao Jesosy. Ary androany maraina teteny aminao azo vahana soamatsara io ary no ny herin'ny rano sarobidy afaky niova ny zavatra rehetra. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Halleluja. Fa zao esorona aloha inona ny esorina le abokana
Ninina ozy izy namana avy any tonga dia nanantona ny Elisa omeno mifananany rehetra. Avy any izy tareta volamena be dia be mavesatra le kalesa satria nahoana afaka izy. Iverina indray izy amin'ny voninahitra, iverina indray izy amin'ny haja, iverina indray izy amin'ny fiarahamonina, iverina indray izy amin'ny asa majeneraly azy. Teo izy hoe ay fantatry ny olona ihany fa sarobidy lavitra metra noho izay nangoniny hatramin'izay tia nanany tsisy oren'Andriamanitra ity. Ianao indraindray mitsiritra mijery fiainan'ny olona everinao fa mpanan-karena zareo ambinina be mihitsy ny fiara ny zato ny trano ny folo. Nangoniny tsara, nangoniny arena daholo. Ny azy ny sakafo mivery 10. Ny anay ty meuble efa bobongolo tsy non tsy maninona na nanany arany zavatra rehetra. Ny tena arena tsy ny fahitanao zay ananany hafa atonganao afaka anana azy koa raha miezaka oatra azy. Fa ny tena arena mifanananao zay tsy ananany hafa ao anatin'ny komandinao ny ilainy hanova azy. Enoe ny fanomezan'Andriamanitra anankiray dia ambony lavitra noho zavatra isasarany jentilisa. Amin'ny fotoana anankiray rehefa hitaky ny azy ny devoly amin'ny jentilisa, tsy maintsy hitady zanak'Andriamanitra mahantra ny anaty lavaka izy manana problemany. Satria ny fahantana tsy ny abetsahany zavatra ananana fa fahantana miankina amin'ny tsy fisian'ny fahasoavan'Andriamanitra ao anaty. Kristy Jesosy no arenantsika. Rehefa ao anatsika Jesosy dia ao anatsika ny zavatra rehetra. Ary omen'Andriamanitra zavatra mihoatra noho ny ananany zao tontolo zao tsika amin'ilay mampiavaka antsika. Osotry ny fanasitranana ao anatinao, osotry ny fanafanana ao anatinao, fanomezam-pahasoavana ao anatinao, fanamasin'Andriamanitra ao anatinao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Rehefa ao Jesosy ao ny herin'Andriamanitra, tadidio tady ny fefiniainy amin'izay ny olona amaritra ny ananany rehetra fa tsy hitahirika izy na fahafapo amin'ny fialofana afaka oatra n'Andriamanitra. Hitady izy dia hita izy satria nahoana nisy olona anankiray narary mafy evakuena any États-Unis hony tsy ampitsony ravola satria ny teo am-pelatany nefa ritra teto Toerana. Nyantso izy, pastera mafy be ny zavatra mahazo anay, ritra ny fananana lany ny arena. Inona ny zavatra ho voninahitra Jesosy rery? Vavaka tsotra fotsiny, tsotra le izy sitrana amin'ny aretinao rehetra. Zay fotsiny, sitrana. Nahantra izy lany dolo ny zavatra rehetra fa sitrany tezonina tony. Tak zay tonga dia taty afa tsy nandany. Zay amin'io tsy manambe oatra azy fa misy fotoana ao an-trano zay omen'Andriamanitra dia rano mifaly. Meny vetsika mety ravimanga sy patsa ny lokanay. Halleloja. Fa misy komandy ao anatsika afaka hanova ilain'ny olona mihinana ena ritra lava. Allô? Ianao io tsy mahantra zany. Ry kristianina ny tena arena fa soavan'Andriamanitra ao anatinao. Aza pahorina sy ampanantenanao zavatra ity ivelany hoe raha tsy manana ny zavatra rehetra ianao ka hitsiritra mifananan'ny olona zay mbola tsy misy eo am-pelantananao omeo lanjany alehibe amin'ny fahasoavanao anatinao. Fa amin'ny fotoana anankiray raha mifantoka amin'ny Jesosy ianao no fahasoavan'Andriamanitra ambony lavitra no mibilodilina zato. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Te hafa mafy ho an'i Jesosy. Namana boka olona tsara manamboninahitra tian'olona malaza mpanan-karena kanefa boka lasa zero avokoa reo fahatsarana rehetrareo na dia hero azy izy teo aloha. Fa zao niona tamin'i Jesosy lay zero tena veriny Jesosy ho tonga hero. Halleluja. Zao koa raha mbola tsy zero ianao tsy azo atao hero. Satria misy zavatra itokiny sainao maka ny toeran'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. Zay le ratsy. Zareo masona akaikinao zay le ratsy hoe zay. Tadio fa ny teny mpantsiny eto indraindray maharary. Fa tsy azo safosafona fa efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy.
mila mitodika tsara tsika. Hitanareo mahatonga ny olona indraindray mitory-tena izy. Rehefa mitory-tena izy a tena zavatra mpanentenanao rava amin'ny fivoriana botsombotsona be anao nanao rakitra matavy. Mila fona raha miteny a. Tsy fahavalo ny fanomezanao akory fa fanjakan'Andriamanitra mila an'izany, santra mila an'izany rehetrarehetra. Aleo apetraka fefy tsara mba hahafanao fa zao tiako libre ianao eo mpanaovana ny asan'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny habetsahany zavatra nataonao ny fankasitran'Andriamanitra anao, fa miankina amin'ny toe-ponao manam-pahatakarana ny lanja amin'ny famonjena ny mahatonga amin'ny fona voakasika ianao ny zavatra rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amin'ny zoma zay mpivady zay joro vavolombelona. Ameko ohatra kely fotsiny nareo. Tsy torintsika etiny hoe ho miliardera ianao na anona an'izao. Olona tsotra ry zareo, olona faran'izay tsotra, tsom-piainana. Manaraka ny fampianarantsika foana isan'andro isan'andro. Ary anisan'ny mpiandraikitra tsy mankrali zany mihitsiny. Ary ny zavatra mahavariana kely amin'ny zareo reo mba hijoroko vavolombelona ho voninahitr'Andriamanitra. Asiany zareo ny parti eo amin'ny fiainany foana ny fisinay. Pastera ty tena manokana kely ho anareo mianakavy kely. Isam-bolana isam-bolana. Ataony amin'ny fitiavana, ataony amin'ny fitiavana, ataony amin'ny fitiavana. Za tsy miteny hoe manova an'izany ianao anay. Zay aloha tonga dia fefika tonga dia apetrako eto fa hijoro vavolombelona nijoroko eto ary ny tompo mahafantatra ny eo am-poko amin'ny fotoana hijoroko. Dia za ozy maintsy anazy. Zao tsy voatery. Ty mantsy mandeha tsy voatery ilay izy atao. Tsy voatery. Fa raha sahiranareo atao fa ny tompo mahafantatra zay hiverana ny fiainanay. Zay ka le tsy be dehibe tsy hoe zavatra betsaka fa tena ataon'izareo amin'ny fitiavana foana isam-bolana. Kaka mijery anazy ohatr'izao ahoana fa tena fitiavana ny retolony reto Andriamanitra. Tampotampoka teo hijoro zareo amin'ny zoma. Nisy nividy tany 1 miliara zareo. Tsy averina tsy trosaina tsy atao ninina. Dia ozy izy le olona atsangano zay trano ataonareo eo fa na amin'Andriamanitra dia mbola tonga koa zay mbola omenay koa. Hitanareo le tsy any amin'ny resaka hoe vola le satria nanao an'na le manova ty amiko dia ho tahin'Andriamanitra. Connexion amin'ny Jesosy le izy fa tsy amin'ny pasteur le izy. Ny fanompona ao an'Andriamanitra na ho anam-pitandrina na ho an'ny asan'Andriamanitra atao fandresen-dahatra ho am-ponao ho an'i Jesosy. Ho an'iza? Ho an'iza? Eritrereto hoe za mahay mametsifetsy be évangéliquement ohatra. Dia toriko sy tereko akolako ianao andotsy eran'ny aina. Tapitra ny eto tany vita ihany. Rehefa avy eo eo amin'i Jesosy. Tsy ampahamarina ny tsy fahamarinana mihitsy. Zay ataoko rehetra tsy ampiheverana fa tsy maintsy ho tsaraina ako. Noho izany raha vao tsy misy mandrakizay mampiorona ny fononao io toerana misy anao io dia jamby eto ambonin'ny tany na no avinao raha tsy hitanao zay elenao sy ny tongotrao satria nahoana mbola ho tsaraina ianao. Mila ianao zany tena miaina ao anatina fahatsapana anankiray. Ina ilay fahatsapana? Mametraka foana lanjany sarobidy amin'Andriamanitra ho ambony lavitra noho izay zavatra sarobidy aminao. Oka ny sarobidy aminao mba ho lay sarobidy amin'Andriamanitra. Ina ny sarobidy amin'Andriamanitra? Ho aiza ny fanahinao rapitso? Voazona ve mandrakizay? Miainao amin'ny sitrapony tsara ve ianao? Miainao azy, makatoa azy. Mandeha araka ny teniny. Tena sara ny mandehandeha tsy mahare ty ka ho an'ny tompo. Fangazany anjereo mpitory teny toko fahaenina ny 15. Mpitory teny toko fahaenina ny 15. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia olona izay omen'Andriamanitra vola makarena sy voninahitra ka tsy misy tsy ananana na inona na inona iriny. Nefa tsy omen'Andriamanitra fahefana inana amin'izany izy fa olo-kafa nomana azy. Zava-poana sy ratsy mahory koa zany Iza ny teny an'izany? Solomon. Mety manazavatra maro ianao kanefa tsy afa-mihinana. Zava-poana zany. Zany hoe tonga manohatra ny fahasalamanao daholy sy zavatra rehetra hititrenebavanao. Misy olona zany mpanan-karem-be manam-bola be. Misy namana zay tena mpanan-karem-be zany fa zao tsy mahazo mihinana hono izy amin'izao afa-tsy ho ronono ihany. Ronono ihany sisa ny sotrony.
de ozy efa maninona raha vao mihinana andreto a de ohatran'izao raha vao mihinana andreto za zany tenanenandreto le izy zany le fandrina hinana ao aminy fa tsy azo hoanina le izy raha tsy ronono satria vao mihinana zavatra afaka ohatran'ny ronono izy de metsika de nataony analizy nataony rehetrarehetra nentina tany amin'ny dokotera ty dokotera sy ny professeur hoe ty ihany avy any États-Unis valiny ronono ihany azonao hoanina mandra-piaina tompony tany tosa rehefa avy eo miana tony zaza fa to azo mifanjakan'Andriamanitra maintsy zay sisa nampahirezako azy inona koa niteneko azy eo eritreretony hoe ohatra capitalinao 115 milliards ohatra ronono ihany ny azonao hoanina eno ty zavatra teneniko anareo ty tiako hiala ao anatin'ny sainao ty fomba fijery ty ny tena arena tsy fananam-be ny tena arena Jesosy Kristy ao anatinao aza velam-panotanao zay zavatra tsy misy androany rehefa tsy misy aloha de tsy misy asan'Andriamanitra io mandeha foana io amen eny ireo vavaka sy mandoaly keny halleloia aza vela izy fomba hoe ahoana reo fomba ataoko mba azahoako akola-kininy anangombe iny misy maso mijery ianao halleloia izy eny ambony eny mijery ohatra zao de hitany eny izy eny mijery hitany dao rehetra misela faran'izay bitiky indrindra ao anatinao hitany iny fa mikorina tsy ohatra hitany de mba apetrao io maso io jery tsara saina raha maso anao am'zavatra rehetra zay ataonao aza mody mivavaka zany na mivavaka na tsy mivavaka ny matymaty io aloha mivavan'Andriamanitra halleloia zany mahatonga ny Bartimeo tsy mitady vola fa nahita fanasitranana izy ozy izy inona ny tianao fa ataoko aminao fizantoetra farany inona ny fahazaran'ny Bartimeo mangataka Jesosy afaka manome azy vola afaka mianakarena jamba afaka ataon'Andriamanitra fa ozy izy niahiratra indray ndre ary le izy tsy Jesosy tsy le zavatra ny tonga de niprezenteny Bartimeo hoe niahiratra indray Jesosy avy any Nazareto mamindra fo amiko ny fanotronana de mitodika eo amin'ny fiainan'ny olona manam-pahatsapana fa mila ny aide mpamindra-po tompo za tsy tanteraka tompo za tena tsy haiko hoe fa zao zavatra tokana ny teny ilaiko aminao ny famindra-po manko mahakasika an'le fitahim-panahy fantatrareo ny famindra-po de misy fiatraikany amin'ny famelana ny elokao zay amotsitra ny fiainam-panahinao de ozy izy Jesosy ozy izy John maniry mba ho tahina sy ho ambina amin'ny zavatra rehetra no takizay ambinana ny fiainam-panahinao vao niantso Bartimeo hoe mamindra fo amiko ny fiainam-panahy ny sitrana voalohany de nidinao azy le fampahiratana amin'ny masina hitanareo ny fifandraisana amin'Andriamanitra de asio lanja foana miara-panahy tsy maharety aika ho an'Andriamanitra hitanareo indraindray koa misy taona ohatrany hoe ny olona tia mizara indraindray taon'Andriamanitra ritra rehefa amin'ny olona satria izy fantatra hoe misy olona tsy tokony nomena zany ny problema mahazo atsika le tia mizara tony misy ianao ndraindray zany feno any aminao de tia mizara ianao de tia mizara menao daholo baba isy lovohatra halleloia de zao ozy izy Andriamanitra tsisy am'izay ianao fa maninona tsisy tampoka ny tanan'i Jehovah ve fo fa tsy navonjy toy izy Andriamanitra hoe ferina aloha le robinenao satria ianao misy olona tsy tokony handray an'izay fa tokony handray zavatra mihoatra avy aminao indraindray ny atsara-panahintsika manome zavatra raha materialy dia mametra ny alehiben'le fahasoavanao anatsika tokony hanome zavatra mihoatra zay no mahatonga ny Jaona sy Petera niditra ny tempoly tsy mangataka eo mbavady de omeny foana le malemy nefany le malemy ihany fa vola fotsiny raisiny fa nisy fotoana tsisy kely aloha ry zalahy de ny olona be deaibe nijery reo koa apôstôly mahihatra nefa tena tsisy izy de farany ozy izy Petera am'zay tonga sainy Petera manan-zavatra mihoatra hitanareo tsy tonga sainy raha vao fefiky ny vola amin'ny fisainana de tsy misokatra ho amin'ny fahasoavana tsy maharety aika ho an'Andriamanitra zany mahatonga amin'ny fahasoavan'Andriamanitra misetrasetra eo amin'ny sekoly ny fiainan'ny olona tsy miankina vola zany mahatonga amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mahazo tombony amin'ny fanontonana eo amin'ny fiainam-piangonana tsy mitory vola satria Petera sy Jaona azy efa tsisy vola vao nanangana malemy
asan'ny apôstôly toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faraka ambin'ny folo. ame voly nandelo John Petera tena mangataka be izy de nitodiky Petera misy angany tena tsisy tawary aloha de misy miteny ry mba omeo izy todiky manan-javatra omenanao ako. Halleluja. Adiniko jerenareo ne fa rehefa hoe rehefa tsisy le zavatra omena de le toe-po tia manome efa ao anaty. Noho izany tsy possible ny tsy hanome zay olona ty. Mety le tadiavin'le olona io tsy misy fa misy zavatra mihoatra ao anatinao azonao omena noho zay tadiaviny. Tonga say Petera kay moa tsika manana Jesosy ry Jauna de jerenao ohatr'izao le malemy zao izy izy tsy manam-bola fotsy omenanao tsy manana vola mena omenanao fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manan-kera avy any Nazareta mitsangatsangana. Tonga de nitsangana tamin'ny kitrokeliny le malemy nitady vola lasa sitrana ny ela tamin'ny fahalemeny. Vola mahatonga azy angataka rapitso lany androany fa ny fahalemena mitsangana atonga azy anana fahasalamana afaky mitady vola afaky mandeha hiasa ambony lavitra noho ny vola makarena ny herin'ny anaran'i Jesosy. Misy olona manana trano 20 fa tsy mahita tory amin'ny alina tsy misy fiadanana mihitsiny satria nahoana tsy mahatsiaro izy avy amin'Andriamanitra ny nahazoany an'ireo fa heriny. Rehefa mantanako mahita olona mirehare de taddio tsara hoe za tany Lisbonne nananina za tariananina nananina ny lalaka le ohatrany te-hita zany izy hoe tariananina ny nahazoany anina de asiana baolina sponge telo ambany helika fa tsy mintsony. Amen. Tehiteny izy hoe mahavita azy izy fa ny olona mivavaka rehefa mba nytaninao fa ombiazany de zao ny avaliny anao tsisy nininina avy amiko reo fa avy amin'Andriamanitra. Za koa raha mba asory tena mba ratsotra ozy fa matoa misy endrika mampibotsina sy mampirehare jerenareo zay ohatr'izao fa manomboka arelatra ohatry ny anjely zay ianao anjely latsaka tany ianao zay mitoky amin'ny matériel moraloha fotsiny fa ambanitsainy zany ianao ve mifanena mifaran'izay tsara indrindra de mbola isy endrika ahitana ny ao anatinao iantehitra amin'ny zavatra mandalo. Impossible zany. Tsy nandalo ny kany Zakaiosy ianao raha izany Zakaiosy tonga de nafony daholo ny zavatra taloha izy nitoky tamin'ny vola zao izy nitoky amin'ny Jesosy voanena tamin'ny satria Jesosy mifahatsarana faratampony indrindra mahatonga ny olona anankiray tsy tena mbola mahita ny Jesosy de satria mbola misy zavatra hafa mibahana eo anoloany. Nofo fotsiny fakanesantsika mivavaka ny fipetrantsika amin'ny toroteny raha tsy misy tena fitodihana sy fiovampotanteraka ao anatsika. Mino fa hiasa Andriamanitra. Mino fa hiasa Andriamanitra. Manomboka androany zay manohitra ny fahasalamanao de toeriko amin'ny anaran'i Jesosy ary ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa hoe sorony zany amin'ity marain'ity. Ninona tsy mampahita tory anao miaisitra tsy eo amin'ny fiainanao tsony zany. Zay tsy mampahinan-kanina anao io esorina. Amen. Bon appétit amin'izay anao manomboka androany. Ao korava zay zavatra tsy nambolen'Andriamanitra rehetra teneny hoe esory amiko zany tompo. Amen. Faharoa misy fahasalamana tsy avy amin'ny vatana ihany vatana zao ndrazaiko teo fa misy ny atao hoe saina koa fahasalaman-tsaina. Be dia be ny olona salama vatana fa marary saina. Oabola toko faefatra ny andena fahafito ny anaran'i Jesosy. Voaloham-pahendrena dia zao mahazo fahendrena hoy izao lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana tsara. Mila fahendrentsika. Ny olona ozy izy Jesosy hoe ny olona anankiray ozy izy hoarina tahaka amin'ny lehilahy mana-tsaina manorina ny trano eo ambony vatolampy. Ny olona mandray ny tenin'Andriamanitra ary ny olona tsy mandray ny tenin'Andriamanitra dia hoarina amin'ny lehilahy manorina ny tranony eo ambony inona fasika. Ainareo tsy anjely tompo sotranao ny amin'reto ato amin'ny sekoly ireto. Oabona toko voalohany dimy faharoa amin'ny telopolo ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa ny fiamoran-kely saina ahafaty azy ary ny fiadanany ny adala andringana azy.
mety misy fotoana zany ohatra miadana zany ny adala fa andinga anazy ka nanananao azy ny zavatra rehetra fa tsy salama saina ianao dia nimbanao sy animba ny hafa ihany koa zany ireny zany. Ohatra misy olona zao malaza fa mpanakarena indrindra eto ambony tany io olona io amin'izao fotoana zao manomboka mampiasa volany amin'ny fitaovam-piadiana andringana an'izao tontolo zao. Ina moa karazana mofo tena azo hohanina tsara loatra hoe mofo pain rassis reny atao hanina dia atao poudine. Ohatrohatrizay ny anaran'le olona poudine zany le lesy. Zareo tiako tenena gavany. Ninona zany zavatra nanao lasa manimba ny hafa raha vao tsy fahendrena. Hitanareo raha vao ny olona anankiray manam-pahefana be vony saina dia potika an-tany ka areti-tsaina mila fananganana daholo izany rehetrarehetra izany. Mahafinaritra amin'ny Solomona mpanjaka tsy mba nangataka ny zavatra rehetra izy fa nangataka fahendrena. Hitanareo amin'izay jereo fon'Andriamanitra raha vao endry izy zay tsy nangatahany ny confien'Andriamanitra taminy. Ty tsy nangatanao fa omeko anao fa matoanao zay mbola ifantohan'ny fangatahnao ny anona ny zavatra rehetra tsy ampy fahendrena ianao ny dikazady. Mari-pamantarana tsotra atao mpanakarena be Andriamanitra atao mpanakarena tozy Andriamanitra. Tsora atao ny endriny fa raha ozy ana tompo tena fahendrena no ilaiko, fahendrena no ilaiko mba hatonga ny saiko salama. Aiza ny tondrako anreto olonao reto Andriamanitra zany fisaina mpanjaka tozy Andriamanitra. Ok miara-miatsika mianaka tantara faharotoko volondiny faina ka hatramin'ny 25 tonga dia tantaraina mihitsy le izy. Ianao tsy nangataka vola meko anao zany, ianao tsy nangataka rena meko anao zao tontolo zao fa zao fahendrena ny fototro rehetrarehetra. Tsy laina akory ianao mangataka zavatra betsaka kanefa marary saina. Misy olona mahazo loterie amina miliara fa aveo izy mahantra ihany. Misy zavatra mbola ambony lavitra noho izay ilainao tokony hangatanao amin'Andriamanitra isan'andro ary mahita afizay omen'Andriamanitra anao dia aharitra mandrakizay. Rehefa vomy mémoiranao koa dia tena enjana be. Misy olona manana miliara be any amin'ny banky izy fa dininy satria tratra ny Alzheimer. Nisy olona eny Analakely ny zanany mitondra azy dia lazay mifampangalatra nefa zanany vony sainy. Kenao moa to mbola mahatadidy io aza zavatra kely tsisy dikany ery sakafondray mpimbavy ery ny teneny Andriamanitra ve nafoianay fa raha mbola ao mémoire ao ny saina ao ny fo mbola mitady tsara mbola mijoro mbola mahinakana misaorenao an'Andriamanitra. Halleluja. Versaina mihitsy ny Nebokadnezara vao nahita hoe tsy may sadraka sy mesaka sy Abednego lohany natonantonany tao anaty lafaoro Sadraka Mesaka Abednego amby ohatrany lasa zazakely satria nahoana nataon'Andriamanitra Versaina ny mpanjaka ahita ny voninahiny adininy hoe afo azona fipetraka le izy atoato raha mifantoka tsara amin'ny ara-panahy ianao mangetahita fahendrehana fitiavana an'Andriamanitra mitombo mba afaka ataovana an'Andriamanitra miaina fiainam-pamasinina tsara ho ataon'Andriamanitra Versaina mihitsiny izay mihazokazona ny anjaranao any ambadika any fa hiazakazaka izy andondony eo am-baravaranao dia hiteny hoe iarina tiany ianao. Alleluia. Tsy marety akavan'Andriamanitra. Androany izay Versaina rehetra miverina amin'ny laoniny. Androany izay very mémoire rehetra averina amin'ny laoniny mémoirenao. Ratsy raha adinonao ny zavatra rehetra dia tsy tsara ihany koa raha ohatra ka mahatsiaro ny zavatra rehetra ianao. Adinoy ny lasa. Misy zavatra tokony adinoina dia misy zavatra tokony hotsaroana. Amen. Hitanao Andriamanitra. Hitanao Andriamanitra. Hitanao Andriamanitra. Ny tena rena avereny ny tena rena hoe fiombonana amin'Andriamanitra. Alohan'ny vola makarena hoe fahasalamana tsara. Fatokinana Andriamanitra. Tsy
tsisy fanahina hoe mametraka andro avy amiratra lavitra noho ny fanomboana satria Andriamanitra hoe ataodrao ny tananao miantoka amin'ny zavatra rehetra mandeha toy ny vorona kely hoe tsy mba miana inona na inona fa eo an-tanan'Andriamanitra raha ianao zay olo zay tika ianao ite-tanana mafy be ao an'ny tompo. Halleloia. Tsangany amin'ny toerana misy ianao tsangany amin'ny toerana misy ianao. Halleloia. Avofainy amin'ny lanitra ny tananao dia misoron'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo makasitraka tompo ny amin'ny fotoanandroany maraina. Sotrany amin'ny fitiavanao, sotrany amin'ny famindram-ponao, sotrany amin'ny fahatokinao, sotrany amin'ny fahatsaranao. Tena manam-piadanana izay Jesosy. Tena manam-piadanana izay satria manam-pahatsapana ao anatinay, lanjany ny ara-panao ambony lavitra sy mihoatra noho ny zavatra rehetra. Mampianaranay anisan'ny andronay. Hozy izy Moïse nahita mirakla be dia be. Toy Jesosy, hozy Andriamanitra hoe mankanesa ny Kanana ianao. Hoentiko miakatra ao amin'ny tanàna io nareo dia hozy izy Mosesy hoe zay ve ny andeha ho any? Tsy mandeha any tsy miaraka aminao zany zay. Hozy izy Mosesy tsara ny hita Kanana hoe fahavokarana sy ny karazany. Ianao afaka manome zanak'Israely tany anefitra ary hitako tsara mihitsy namokisana ho azy papelika be dia be rehefa monimony izy ka leomany. Zany afaka manomenao na tsy vokatry ny fonao azy. Satria vokatry ny fihodinan'ny olona dia afaka manome foana ianao. Fa ny tena ilaiko izy Mosesy satria efa ely zay nirahako taminao zay. Tsy ny zavatra vitanao, tsy ny harena avy aminao, tsy ny fahatsarana hainao atao na fahasalamana avy any ambony na tanjaka sy hery, fa ianao mihitsy no ilaiko. Noho izany raha tsy misy ianao ny fiainako, zava-poana Andriamanitra. Sokafo ny vavanao teneno Andriamanitra. Atao fandrinao anatin'ny fonao zany. Tena tsy atao hirahira fotsiny, tsy atao zavatra mahafinaritra fotsiny hoe ezahana ny etsika sentiment na fihetsem-po, fa tena fahamarina sy fandresen-dahatra ao anaty. Tompo ianao ny ilaiko. Ianao ny ilaiko ny fanatrehanao hiaraka amiko mandrakariva. Tsy vola makarena, tsy fahalalana, tsinitsiny. Ianao mihitsy Andriamanitra. Ny fahendrenao, ny fatsa, le maizy ianao. Zay mihitsy ny tiako hiaraka amiko. Zay ny tiako anotrina naiza naiza. Betsaka zay nandeha ka tsy nisy ianao. Fa ratsy fifarana, za isafidy andeha hiaraka aminao satria fantatro fianao no megahany fiainako Andriamanitra. Androany maraina aoko sitrany ianao. Apetrao amin'izay faritra marary ny tananao, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na hiverinao fa aretina tena tsy azo hoe esorona tsony azy. Androany maraina Andriamanitra ny anaisotra an'izany ala aminao. Io ianao mbola hitako salama ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Oka iongotra tsy ho tafatoetra ao anatinao izay tsy nambolen'ny ray. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Manonona fiadanana ho anao, manonona fisokafana ho anao, manonona fampahitana fity mahagaga ho anao, manonona fanasitranana mahagaga ho anao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Petrao amin'ny lohanao ny tananao. Ninona tokony anao rehetra dia hosokafan'Andriamanitra ny sainao. Men'Andriamanitra ny sain'i Kristy. Saina matsilo, saina feno fahendrena, saina feno fiadanana, saina feno hevitra avy any ambony. Ikorina ao anatinao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy zavatra mbola tsy hitan'ny olona mihitsiny, nefa zavatra tena ilain'ny olona be dia be. Fa fitsorina androany maraina ilay izy ho hitanao amin'izay. No sain'i Kristy dia ho tanterahan'Andriamanitra zany. Salama tsara amin'izay ianao. Esorina amin'ny rofy ianao. Esorina amin'ireo karazan-javatra be dia be izay tsy nambolen'ny ray. Tononoko ho fiainam-pahamasinana amin'ny fiainanao, ho fiainam-pahamarinana amin'ny fiainanao, ho fiainam-piadanana amin'ny fiainanao. Anjaka sy anapaka amin'ny fiainanao voninahitra Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mafy be tsika ho an'ny Tompo. Halleluia. Mahazo toerana anao fanatritsika ao an'Andriamanitra. Halleluia. Baiboly dia miteny hoe aza miseho foana eo anatrehako tsy amin'ny fanatitra hozy izy. Io tsy namaritra hoe ataovy be dia be na ataovy ohatr'izao. Volume amin'ny fonao sy ny fitiavanao ho an'Andriamanitra dia ataovy amin'ny kahalalahana. Mety mbola tsy manana koa ianao aza manao fa fonao fotsiny ataovy milatsaka ao. Amen. Ny Tompo tiany foko atolotra anao momba ray manontolo. Tsy han'ny olona antsika. Ianao miova, tafaray amin'Andriamanitra, miombona amin'Andriamanitra, tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny volontény. Zany ny zava-dehibe. Sa tsy zany? Halleluia. Aza manaiky teritereny vola zany. Ny olona tereny vola ihany no mpanotainy io. Fa rehefa mpifilafilainao io, manaraka anao. Tsy mahareteka manany.
Alleloia. Satria ny tompony zavatra rehetra ny commande azy amin'ny fotoanany. Ny tena arena koa ny tsy hoe misy zavatra be miangony fa ny tena arena dia inona ny zavatra ilaina ara-potoana. Averiko foana. Misy olona manana fiaramanidina zato fa raha sendra vaky ny lohany anaty roplanina fanjaitra anjairana ny tsisy mahantra indrindra izy. Noho izany ny rôle mifanjaitra amin'ny fotoana tokony ilana tsy ho voasolon'ny roplanina 20 mihitsy. Alleloia. Ny tena arena rehefa mitobaka ao anatinao ny fatsapanao feo amin'ny fiainanao Jesosy. Tianao Jesosy. Tia Jesosy. Tiantsika rehetra Jesosy. Alleloia. Mandehana amin'ny fiadanana. Mahazo fifaliana eny an-dalana sisitsioka mihitsy. Amen. Avy namonjy sekoly zay. Amen. Nafatan'Andriamanitra anay fahamarinana. Mety mandeha tongotra zay linina 11 tsy manenina. Alleloia. Fa zay ohatra ny Eliko. Raha mbola tsy ilaina neny kalesiny aby. Dia zao ina tokoa moa ny ilany kalesiny tanan'i Jehovah eo aminy izy ndray ny tonga alohan'ny jezirelako. Alleloia. Anga ohatra neny Elina nandeha mafy be fa ny Filipo eo ny eo dia tonga. Jereo masony akaiky no aza ferany moyen zany hoe. Dia aza miezaky ny hoe zay zavatra tokony ho ataon'Andriamanitra. Favaka tsara aloha. Efa foana amin'ny fanahiana. Dia miasa eo Andriamanitra hoe amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Tanan Jehovah tsy fifa mahavonjy ny sofiny rehetra tsy lalo-dalovana ny fahamare. Dia ohatra mieritreritra an'izany tsika allo ary mba ho hitako. Amen. Misy manao zany. Allo ary ho hitako. Anjavony eto sanao dia tonga dia any franta tsy misy frais. Rehefa tena zay tsy maintsy ho zay dia ho ataon'Andriamanitra zay. Passeport tsy ilaina tsy fa atao aty. Miditra amin'ny ianao dia mijery amin'ny ianao. Tokony akety fiady ianao tsy hitan'ilay olona mihitsy ianao. Dia tikan'izay efa manjavony ianao fa ndany any am-pilipitra amin'izay. Amen. Zany nisy fotoana mba niaina an'izany nisy fotoana. Fa volombelona kely fotsiny. Nienjeny fianakaviako tamin'izay fotoan'izay satria ilay mivavaka sy mitory-teny. Dia hoe lasa dala hono. Amin'ny fivoriam-be isa-taona tsy ao. Misy anenay misy ilay sambasamba zanahary sy ny karazan'izay fomba koa. Dia mandeha zany dia hoe eo daholo fianakaviako tsy eo intsony manao sambasamba. Tsy eo intsony manao an'ity tsy eo intsony dia hoy sisa zareo hoe tena lasa daly ny fandany an'izao. Dia tamin'izany ministre ny cousin-ako. Dia natsoa ny papanay. Ndana lay sotra izy jereo voany fa lasa dala ilay zandrilahy cousin lahy fatana. Izy en personne miaraka amin'ny maramila sy ny etsetra. Nandeha satria fatany ilay toerana misy anahako. Dia za mijoro eo an-dalana miarahaba anazy miresaka ilay polisy kareza sy mitondra sariko hitako hoe wanted azano za eo ampovoany fa tsy hitandry zareo. Mandany raha misy fa misy olona tadiavinay Alleluia. Lasa ohatrany tsy teo. Dia fa lasa kosa alohan'ny tsoky rehefa hitako hoe tsy hita amin'izay so hita tampika eo. Dia mbola tsy hita dia atao andeha. Amen. Fa ny ainako le izy. Tena tsy haindry zareo ny tarehako tena jereo. Jany le kozay ko tena kozay hoanana. Jesosy io. Nefa ny sariko jereko amin'ilay tana. Ary tena sariko anio zany. Voany tena tadiavina. Lasa. Raha tsy teo atahiny tompontsika mianakavy. Fa io Andriamanitra io tsy miova mandrak'androany. Misy zavatra be dia be mbola afaka afantarantsika azy. Mbola tsy nahitantsika azy. Fa zao meo voninahitra izy. Aza dedadedaka izany. Hitanareo nareo ilay mijoro vavolombelona ireny. Marina fa mety misy fotoanareo miantso anahy. Fa na tsy za koa zany natsoinareo fa direkta dia ohatr'ireny ihany. Amen. Fa le izy tsy olona akory. Tsy tsanganan'olona ampiasaina le izy. Fa Andriamanitra miasa le izy. Tsy miezaka mihitsy hanondron'olona hoe mpanompo ampiasain'Andriamanitra. Tsy hanotanjonsika ny hitan'ny olona hoe hitodika daoly trampokon'olona ray manontolo hoe any am-pastera zany ny baolina. Any am' Jesosy ny baolina. Dia afa mafy be ho anazy. Halleluia. Rehefa mahita an' Jesosy nareo
dia iaina tahaka izay iainako miaraka amiko tampilipitra omaly ngamba hitanareo a tena tonga dia tamin'ny sabotsy vita le afatra nitodika oatra zao amin'izay ho tahiny tompona tonga dia nisy ny azony oatra zao tanana angeza be peta oatra zao dia nanitondrona oatra zao tonga dia natony fa teo amin'ny seza teo saika hafa baraka fa rano maso avozona satria iainiko be le tanana hoe tanam-pitiavana le izy fantatrareo ny areko manana an' Jesosy nareo koa manana azy atao izay tiavana rehefa lovy aminareo nisy fotoana ny olona tsy voatery hoe ahafantatra ny firaisanao amin'Andriamanitra fenao rery mahafantatra an'le izy nandray nao amin'ny alina eo ampandrina Jesosy le zavatra ohatran'izao iny eny tena miresaka ohatran'ny olona dia eninao mihitsy izy mamaly ianao ohatr' zaoko tiany le izy eninao izy mamaly ianao ary rehefa eninao izy mamaly rehefa zatra miresaka amin'ny foana ianao dia nandray ary ianao taloha raha olona tsy zatra anao dia lazaina fahadala misy fotoana miaraka anaty tôbila tampotampoka eo resaka hafa ny ataonao nefa tsy mitovy amin'le resaka le olona eo ary zavatra hafa zany teny amin'ny paster zany dia misy olona miteny tamiko misy fotoana dia tsy nety miaraka tamiko ntsony hoe verisaina amin'ny paster ianareo nefa tsy fantany hoe adala ny Jesosy miresaka amin'ny tompo ianao resaka hafa mihitsy ny resaka rosy ny tompo tsy mitovy amin'ny resaka rosy ny olona ianao misy fotoana tsy ao anaty conversation tampoka okoatra zany ny fiainantsika miaraka amin'ny tompo amin'ny fomba ahoana ary izy raha azo natao angamba satria mbola hoe any tena tonga dia miariary mihitsy izy fa saingy izao aleoko izy hiandry fiverena eny amin'ny raha hoany lanitra amin'ny alalan'ny fanamasina feno ianao mandehana fa tsy ho raraka izany ianao mitsangana fa tsy hodrano amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen azadiny fotoanantsika toy ny androany eto ihany sekoly mpamahan'olana veloma tompoko samy ho tahin'Andriamanitra zanao fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra